Aleo atoko eto mihitsy ty vidéo ty satria tsy mandeha le compte koa anankiray tsy afaka manao live tsy afaka manao direct tsy afaka manao vidéo eo fa tsy maintsy télécharger comme toerana hafa le vidéo dia alefako tsy izay kory ny problème fa te hiteny aminareo aho hoe hitako daholo PM mampimemeny io ary nazako koa raha mba gaga satria nahoana eto zany tsy resaka hoe tsy compétent kory ny olona miara-miasa amin'ny PB fa le hoe ny olona rehetrarehetra hatramin'ny olona compétence ny olona élite dia miara-miasa aminy zay le problème antsika eto ka tsy haiko hoe iza nanolotra hoditra akondro any président Michael fa dia tena hoe hoditra akondro tena hoe splash mihitsy io ka tsy fantatro hoe ahoana fomba iredressena an'io fa dia io aloha io zany zava-misy dia tsy haiko hoe ny olona izay milaza hoe compétent io hoe zao tadidio tsara fa na iny procureur général omaly nandeha ny fofovolo nandeha nanazava hoe tsisy an'izao olona farak'izay compétent iny fa jereviny ataony miaro any Pierre Bleu ohatrin'ireny voamasony ireny izy amin'io efa miongana efa dans la merde mbola miaro any Pierre Bleu ihany donc tsika zany andeha anaika ny UPM io satria hoe compétent miara-miasa amin'ny Banque mondiale tsy le olona tsy miara-miasa amin'ny Banque mondiale anie no problème antsika eto hoe fa le olona rehetrarehetra ampiasainy Pierre Bleu angalatra amin'ny fitondrana nandritra ny firitaony tsainy teo noka 2018 jusqu'en 2025 zany hoe efa presque 8 ans izy ny teo nga iny tsay iny tsy compétent fa inona ny nataony dia hiditra mialan-tsaintsika zany dia hiditra amin'ny herin-tsalama indray dia mbola toizako ihany izahay aty ohatra zao zay vao matory isan'andro satria izay manao dossier contre ny Ravatomanga tsy matory andro tsy matory alina dia izy PM zany eo ambony lohanay eo andeha hitsivalana amin'izay zavatra atao za tsy niteny hoe aleo izy ho PM dia hita eo natao non tonga dia adaboy fotsiny tsotra izao satria tsika tsy ao anatin'le hoe mila afaka manao essai na hoe on a le droit à l'erreur on n'a pas le droit à l'erreur ka dia mialatsiny aminao monsieur Heritsalama fa ianao tamin'ireny affaire Knapsa reny dia efa zazao mihitsy no sakana tsy ho lasa PCA ny Knapsa na ho lasa DG ny Knapsa ianao dia izao ianao ve andeha ho lasa PM hiaraka aminay eo satria za sura fa tsy maintsy ho tafiditra ao raha tsy hoe adalany zareo ndraiky hoe afaniry so aleo tsy atao miditra ao fa matahotra zareo so dia anao ny pratika taloha dia hoe aleo faniry so tsy ampidirina dia tonga dia aleo tenenina tsisy olona anaiky an'izany eto tsisy anaiky an'izany hoe mbola olona mbola problème be miaraka amin'ny Pierre Bleu indray mbola ho ampidirinareo ao anatin'io gouvernement io dia indrindra amenareo plein pouvoir na PM non sady zao koa hoe manina moa zany le maramila raha mba manontany anay mpanao politika aloha vao mba manao zavatra lasa ohatrany hoe nareo manao foana dia misy mpanao politika manodidina anareo dia mampijabaka anareo dia mampanao zavatra anareo fatany ao dia efa be dia be izay bourde vita nandritra ny herinandro tapabolana izay tsy aleo hoe mba limitena amin'izay aloha so dia sanatria an'izany atezitra an'ilay vahoaka eo